Vahaony oloko, vahaony oloko. Andraisanao toroteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enjanao fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro noho ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko. Nandefandefy izy mba azy. Mazao place. Alléluia. Tiako akaikaiky eo ihany mitendry zavaky maneno sy mipira rehefa avy eo afaka mipetraka ihany ny chorale fa tsy dia lavitra. Alléluia. Hoy ny tenin'ny tompo. Misy zavatra toy misy tenin'Andriamanitra ovakeko ty atao amin'ny Isaia toko fahatelo amby efapolo. Isaia toko fahatelo amby efapolo. Isaia toko fahatelo amby efapolo. Andininy faraky amby roapolo manao hoe izao olona noforonoko ahy izao no anambara fiderana ho ahy. Ahoana ozy izao olona noforonoko ahy izao no anambara hitina hoe fiderana ho ahy. Salam atao salam. Salam favala Alléluia. Mideran Jehovah miderazy ry anjeliny rehetra, miderazy ry miaramilany rehetra, miderazy ry masoandro amam-bolana, miderazy ry kintana mazava rehetra, miderazy ry lanitry ny lanitra, ary anareo rano ambony lanitra. Aoka hideran Jehovah ireo, fa izy no nandidy azy dia ary ireo. Nampitoetra ireo mandraka izay torisy, no mendalana ireo ka tsy mba niotra. Miderany Jehovah ety amin'ny tany, ianareo drakona sy ianareo ranolalina rehetra, ny afo sy ny avandra, ny oram-panala sy ny zavona, ny rivotra mahery izay makatony teny, ny tendrombohitra sy ny avona, ny azo fihinamosy ny senera rehetra, ny biby disy ny biby siopretra, ny biby mandady ny kisakary voromanitina, ny mpanjaka amin'ny tany, ny vahoaka rehetra, ny mpanapaka sy ny mpitsara rehetra amin'ny tany, na ny zatovolahy na ny zatovovavy, na ny antitra na ny tanora, samy idera ny anaran'i Jehovah avokoa. Ataovy aleluia. Fa ny anarany ady no misandatra ambodin'ny tany sy ny lanitry ny voninahitra, ary manandratra tanjoka ho an'ny olona izy, ary fiderana ho an'ny olona masina rehetra, eny ho an'ny zanak'Andriamanitra ny firenena akaiky azy. Aleluia, aleluia. Eto amin'ny Salamo fadimapolo amby zato, hoy izy andininy voalohany. Aleluia. Mideran'Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina, miderazy eo amin'ny abakabaky ny heriny, miderazy no miasan'ny lehibe, miderazy araky ny alehiben'ny voninahiny, miderazy amin'ny fitsofana ny anjomara, miderazy amin'ny valisy ny lokanga, miderazy amin'ny aponga tapaka sy ny dia, miderazy amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sodina, miderazy amin'ny kipantsona maneno, miderazy amin'ny kipantsona tsara feo. Aoka izay rehetra manam-pofinaina, samy idera amin'ny Jehovah. Ataovy aleluia. Teneniny eo anilanao aoka zay manam-pofinaina, samy idera amin'ny Jehovah. Izy izay manam-pofinaina tonga eto, ozy ny ten'Andriamanitra aoka zay manam-pofinaina, nina ozy manao fa aleluia mafy. Amen. Misy zavatra anankiroa resako amintsika. Ny olona raha mbola mpanompo, nisy toriteny nataoko teto tamin'ny tapabolana,
ozy izy ny tenin'ny tompo ao amin'ny Jaona toko 5:10 manao hoe 5:10 tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo fa ny mpanompo tsy malala zay ataon'ny tompony fa efa nataoko hoe sakay zay ianareo satria zay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Halleluja. Tsy ataoko hoe inona tsononinareo ny mpanompo de toerana tsara teneniny eo anilanao toerana tsara zany mpanompo zany fa saingy any ivelany varavarany zany hoe teneno azy any ivelany vavahady zany hoe tsy tafiditra any amin'ny trano fandrinany dady zany hoe tsy tafiditra any amin'ny trano salon zany fa aiza hoe misy azy any ivelany varavarany ary tsara ihany ny toeran'ny mpanompo satria mahita ny mpanjaka isan'andro eo mahita ny patron isan'andro zay no toerany mpanompo. Ary ny mpanompo rehefa miaona amin'ny patron, ny mpanompo rehefa miaona amin'ny tompony, ny mpanompo rehefa miaona amin'ny mpanjaka de tsy malala fa tsy ny mangataka ary tsy malala fa tsy mitaraina. Ovakitsika ny eny Lioka toko 7:20 hoe tantara anisan'ny mahafinaritra, tantara tsy ratsy akory izy ty, tsy ratsy akory izy ty. Lioka toko 7:20 ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka ka nanao hoe nisy mpitsara sady tsy mena maso mba omeko rariny ihany mpitondra tena io mba omeko inao niny fa manahirana izy fa ndra ho avy mandrakariva izy ka mpasosotra ary hoy ny tompo eno izy zay lazain'le mpitsara tsy marina fa Andriamanitra tsy ame rariny olo mofidiny va izay mitaraina aminy andro manalina zay maninona hoe avereny mafimafy hoe mitaraina aminy andro manalina ary moa hitarehetrehtra va izy. Io tantara io de tantara tsy ratsy, tsy tantara ratsy akory fa saingy tantara mampalahelo, tantara mampalahelo satria isan'andro ry vehivavy io de mitaraina am'le mpitsara tsy marina mandady rariny asana misy larysenina kely so de ahena le retour sa le inona ohatra misy maneno kely le micro sa normalna tsara isan'andro ry vehivavy io de mandady de mitaraina de mitomany omeorariny ao am'le mananaty amiko meorariny ao omeorariny ao am'le mananaty amiko de sady mitomany no mandady lady de mitomany mandady lady izany ny ataony vehivavy io tsy ratsy akory zany fa za ty ampaherinao misy toerana tsara lavitra noho izany ozy Jesosy indray andro ianareo na de ratsy azy mahay manome zavatsoany izy ho adiny zanakareo mainka ava fanirainareo zay any an-danitra tsy misy aminareo izy Jesosy agatahany zanany trondro ka miazy mena rano agatahany zanany mofo any miazy vato tsy misy aminareo fa na de tsy mangataka ary io zanakao io de ianao no manontany azy ataovy alleloia izy nefa niteraka tonga etratsangano ny tanan'izay efa niteraka ianao de malala ny masony zanakao na de tsy mitomany aminao arany zanakao de ianao no miteny aminy ao mihinambary fa so de nony ao fa anana vary izy zanakao misy fotoana tsy te hinany fa ianao no maninina azy mamahana azy satria fantatrao ny masony zanakao fantatrao ny mapetiny zanakao fantatrao fa mila misakafo ny zanakao ny zanakao tsy mbola nangataka taminao zany hoe
ividianakanjo a mama, ividianakanjo a dada, ividianao zao a tsy mbola nangataka an'izany angamba ny zanaka mety nangataka ihany izy fa indray mandeha na indroa fa raha vao manam-bola ianao misy vola ampiaratananao dia ianao no mahatsapa tena mila mividy akanjo an'ny zanako a ty zao metimety atsara amin'ny zanako rehefa mandalo friperie ianao mandalo labotika ianao dia mahita ty zao mety amin'le faravavy kely ty mety amin'le lamato ty mety amin'izao satria ny zanako sy ny asan'ny tanako Jesosy dia ahoana aoka ho adidikany tsy voatery hitaraina ny zanakao tsy voatery tomany izy tsy voatery andadilady izy samy misy aminareo reo angatahany zany ny 25 000 nefa ianao manam-bola be agny misy aminareo reo ve angatahany zanany écolage dia ozy izy ianao manao hoe andana mifady fianina aloha dia meko écolage izany ray aman-dreny manao an'izany misy aminareo ray aman-dreny reo ve mba angatahany zanany kiraro angatahany zanany akanjo angatahany zanany composé mba te hinana composé a mama dia ataonao izy hoe mandoalika ary aloha mandoalika tsara dia mitaraina mandritsy ny 10 minutes te hinana composé a mama te hinana composé a mama nona mama 10 minutes efatra minutes zay izy aminareo ny ray aman-dreny manao an'izany tsisy ray aman-dreny manao an'izany satria ny zanaka na tsy mangataka ary dia omena ho azy zany omena ho azy zany ataovy alleloia mafy zany ataovy alleloia fa ny mpanompo tsy ohatry zany ny mpanompo mandrakariva dia zao vao mahita ny patron vao mahita ny tompony mahita ny directeur mahita ny mpanjaka dia ny angataka ihany ny angataka ihany mila mangataka fa mahita ny anina mila mangataka fa mahita ny lehibe mila mangataka fa mahita azy mila mitaraina vao mahita lehibe dia mitaraina vao mahita olona angovana dia mitaraina ary be da be amintsika no mbola ho amin'izany plasy zany isan'andro dia mitaraina amin'Andriamanitra isan'andro mitomany amin'Andriamanitra isan'andro mandrotsaka ranomaso amin'Andriamanitra Andriamanitra vonjeo ndray ahy tompo amin'ny hofatrano tompo ny hofatrano afaparakany ahy afaparakany ahy tompo afaparakany ahy malahelo aby milaza aminao mila miala amin'ny toerana io ianao za tsy miteny hoe ratsy le toeran'ny mpanompo fa ny mpanompo ho any ivelany ary ny mpanompo tsy manana droit amin'ny arenany rainy tsy manana droit mpanompo fa ny azon'ny mpanompo atao dia mitaraina ny azon'ny mpanompo atao dia ny mangataka dia ny mifady fianina amin'ny problème kely zay mahazo azy zao anisan'ny namangin'Andriamanitra ao amin'ny matitoko 5:20 dia misy vehivavy kananita anankiray izay ao vehivavy inona azavady narary ny zanany vavy ary rehefa narary ny zanany vavy dia lasa izy niantsoantso an Jesosy Jesosy io mamindraha fo amin'ny zanako vavy marary loatra ny zanako vavy mamindraha fo am hitan'ny Jesosy tsara izy nandoalika fa tsy niraharahiany Jesosy tsy niraharahiany Jesosy lasa nytohizany Jesosy ihany ny diany lasa ihany Jesosy nanoho ny diany halleloia halleloia dia vao mainka niantsoantso raha vehivavy vonjeo ahy Jesosy eo vonjeo ahy ozy izy mpianatra roa izy vehivavy fa miantsoantso atao retsika manelingelina mikikika roa izy hoy Jesosy mantsena raha vehivavy azafady ozy izy tsy nirahana afa-tsy amin'ny ondry very amin'ny Israely any nareo mbola mpanompo nareo olona ivelan'ny Israely nareo kananita tsy manana anjara ty amiko ianao raha vehivavy miala ianao fa tsy manana anjara ty amiko ianao halleloia fa tsy nanaiky raha vehivavy
nekoaka ihany raha vehivavy nekoaka dia nakeo anoloany teniteny tamin'ny manao hoe vonjeo a jesosy a vonjeo a dia hoy ndray jesosy tsy mety raha maka amin'ny mofonjaza maka nina hony tsy mety raha maka amin'ny mofonjaza dia manipy azo amin'ny amboho kely manipy azy any amin'ny amboho kely ao matitoko fa 5 misy an'izany tantara tsy mety ny maka amin'ny mofonjaza dia manipy azy any amin'ina hoe any amin'ny amboho kely considéreny jesosy ohatra ny amboho kely ohatra ny alika mihitsy ty vehivavy ty tsy mety ho jesosy ny maka mofonjaza ny mofo ato dia zao ho an'ny zanaka any ny mofo ato ho an'ny akohonako any ny mofo ato ho an'izay atao tranoko any fa nareo any ivelany tsy possible tsy mahazo nareo mpanompo any ivelany tsy mahazo nareo ohatry ny alika ohatry ny amboho kely fa zao ihany ny tetiny raha vehivavy fantatry zany tompoko fa na dia ny amboho kely azy mba mihinana ihany zay latsadatatsaka amin'ny latabatry ny tompony na dia ny amboho kely aza dia mihinana ihany amin'ina hoe te anontany anao ahy inona ny mety aminao le misakafo ambony latabatra sa le mihinana an'le latsadatsaka avy amin'ny tompony izy nisafidy amin'le latsadatsaka avy any amin'ny tompony izy nisafidy hiara-hina-kanina eo ambony latabatra afaka maka an'izay plasy zay ianao androany afaka maka an'izay plasy zay ianao androany miala amin'ny toerany mpanompo ekena fa zao ny nafinaritra nosotraniny jesosy any le zanany nanina hoe fa saingy zao tsy maintsy nitomany izy aloha tsy maintsy nandadilady izy aloha tsy maintsy tratrany latsa sy Yesu naharitratra ny fanambanina mihitsy ary ozy jesosy taminy hoe tsy mety maka mofonjaza ka omena ninony izy aby mahazaka an'izany atao ohatra ny alika ianao tiako ohatra ny alika tsisy mahazaka an'izany fa jesosy ny tena zany any vehivavy io nahazo fanasitranana ihany izy nahazo fanafahana ihany izy sitrana ihany ny zadiny fa saingy misy latsa aloha tsy ny rara iny jesosy aloha mila nitomany aloha mila nandoalika aloha mila mikikika aloha mila mitaraina mafy aloha zay vao nahazo ampisafidy anao ahy inona ny mety aminao Andriamanitra ny manontany anao manao hoe inona no ilainao sa ianao nitomany sady ikikiky no androtraka ranomaso zay vao mahazo inona ny ilainao ilay anontanian'Andriamanitra sa lay nitaraina vao mahazo halleloia satria ao anaty baiboly ao anaty baiboly ao ovakitsika ny tantarany Estera rehefa avy eo zao ny voalazany tenin'Andriamanitra ndao ny ovakitsika atao bokyny Estera efa nyteneko te tamin'ny tapabolany ty fa tiako tsindrina tsara atao bokyny Estera toko fadimy Estera toko fadimy andininy fahavalo Estera toko fadimy eo amin'ny andininy fahatelo no vakiko dia hoy ny mpanjaka taminy inona no angatanao ry Estera ahoana le fanontaniana avy reny mafimafy kely azavady rehefa mijeritsika eo amin'ny andininy voalohany dia zao ny vaky miteny amin'ny andininy voalohany ary noho ny tamin'ny andro fahatelo dia ny akanjo fiandrianany Estera ka nitsangana teo amin'ny kianja anatiny amin'ny tranon'ny mpanjaka dia teo amin'ny lohan'ny tranon'ny mpanjaka ary ny mpanjaka nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianan'ny fanjakana tao andapa tandrify ny vavadin'ny trano ary no nihitany mpanjaka indro Estera vadin'ny mpanjaka halleloia indro Estera vadin'ny mpanjaka dia nitsangana teo akianja dia nahita fity teo masony izy ary ny mpanjaka nanondro any Estera tamin'ny tehim-bolamena izay teny an-tanany dia nanantona kosa Estera ka nanendry ny lohateny dia hoy ny mpanjaka taminy inona no angatanao ry Estera vadin'ny mpanjaka ary inona no itediavinao fa dia na dia ny atsasaky ny fanjakana azy
dia omenanao zany. Ataovy aleloia. Raha mbola nivelan'ny trano ny olona, raha nivelan'ny vavahady ny olona, anivelan'ny varavarana ny olona, dia tsy possible amin'izany question zany. Fa fantatry Estera tsara fa tsy maintsy mila tafiditra eo akanja, eo akanja ny mpanjaka, eona ny mpanjaka izy, ary notondron'ny mpanjaka tamin'ny tena volamena. Halleluja. Rehefa ao an-trano ny olona raha lasianabavy, rehefa ao an-trano ny olona dia afaka miresaka amin'ny rainy, rehefa ao an-trano ny olona afaka miresaka amin'ny dadany, zao ny ilaiko dada, zao ny ilaiko. Fa raha mbola tsy fantatry ny rainy, raha mbola mpanompo le olona, dia any ivelan'ny varavarana, any ivelan'ny vavahady no mifampiresaka, ary tsy vitany hoe any ivelany, fa sady mitarainy no mitomany no mandohalika, mba omeo an'izao re raha mety, mba omeo rariny amin'le mananady amiko hoe mba omeo an'izao, dia misy fotoana mahazo. Zany inge misy fotoana inge tsika riavana eto mitarainy, mifatianina 3 andro ianao amin'ny trosan'olona 1,5 million, mifatianina ianao amin'ny resaka droit amin'ny mpianatra, mitarainy ianao ary mandrotsaka ranomaso, da io a Jesosy afa baraka mitsy amin'ny trosan'olo mitaraina, dia misy fotoana ianao mahazo. Halleluja. Teneno eo anila anao, misy fotoana se mitaraina dia mahazo hoe. Teneno izy misy fotoana ianao mandady lahy dia mahazo hoe. Nefa za dia mampahery ianao, afaka miala amin'izany plasy zany ianao, afaka miala any ivelany ianao, dia mitsofoka ao an-trano ianao, mitsofoka ao an-trano ianao. Fa rehefa mitsofoka ao an-trano ianao dia tsy hainao tsony no mitarainy, fa mpanjaka indray no anontany ianao, inona no ilainao, inona no tadiavinao. Fa raha dia niatsasaky ny fanjakana azy, azo omenanao zany. Ataovy aleloia. Dia apiditra anao amin'izany toerana zany Andriamanitra. Miala eo amin'ny toeran'ny mpanompo dia miditra eo amin'ny toeran'ny mahazanaka. Ny zanaka afaka mitsilailay eny ambony fandrinan'ny dada sy mama. Raha mpanompo ianao a ka andanany eo mitsilailay eo ambony fandrina koa anaovako anao eto. Halleluja. Vitanao ve nitsofoka ao amin'ny tranon'olona lehibe sy mpanaka reny, ianao no tsilailay eo ambony fandrina? Non. Nasendra hipetraka eo fotsiny ary ianao, mety aminao na tsy mety, mety amin'le olona sa tsy mety. Safady fandrinako ty fa ilembosesy, fa ny zanaka tsisy ohatry zany. Zanaka nanao tsongolo badita ao ary, na eo ary izy nitsambikimbikyny, eo izy ny lalao, dia mety amin'ny tsara zany. Ataovy aleloia. Za mampahery ianao, zanaky dady ianao raha lasianabavy, zanaky mpanjaka ianao, afaka manao tsongolo badita eo ambony fandrinana ianao, afaka mangataka zay tianao angatahana, afaka mandray zay tianao ho raisiny. Ary zao ny ten'Andriamanitra, raha zanako sy niasa ny tanako, tsy mila mitomany, tsy mila mitaray, tsy mila mandadilady, tsy mila mandrotsaka ranomaso, afaka mifady haniny ianao. Fa saingy tsy problema io nifadianao haniny. Ahoana hoe zavaty, tsy io olanao io nifadianao haniny. Halleluja. Rehefa mijery ny tantaran'ny Estera ianao, eto amin'ny Estera 4. Estera 4. 5:15 dia zao nivaky ny tantara. Ary nampitondra valiny ho any amin'ny Mordekay indray Estera ka nanao hoe mandeha anary vory io ny jiosy rehetra izay hita ato Sosana, ary mifadika haniny no ny amiko. Mifady adina noho ny amin'inona hony, avereny mafy kely noho ny amin'inona, mifady hanina noho ny amiko. Ka aza mihinana na misotro atelona na andro na alina, ary izao sy ny ankizy vavy koa hifady toy izany, ary amin'izany no hidirako ao amin'ny mpanjaka na dia tsy araky ny lalàna azy. Koa raha tahiny maty aho dia maty, dia lasa Mordekay ka nanao araky izay rehetra nandidiny Estera azy. Halleluja. Azavaiko kely io tantara io. Tamin'ny fotoana io dia nanana olana ny Jiosy na ny zanak'Israely. Nanana olana be ny Jiosy satria babo tany Babilôna. Ary rehefa babo tany Babilôna izy, dia nisy prime ministre anankiray atao hoe Amana. Io prime ministre io ka olona babo moa ianao, dia nanana tety dratsy hamonona ny Jiosy rehetra,
Tam'izany tsy inona mamono olo loatra ny mamono akoho. Afatra ety amintsika zao misy droit de l'homme. Tam'izany tsy mbola nisy droit de l'homme. Fa azo vonoina zay tiana ho vonoina, azo tapahana ny lohany zay tiana ho tapahana ny lohany. Ary ohatran'izany nanaovana ny Jiosy, navoaka ny premier ministre io, tsy ny mpanjaka namoaka le lalàna, fa io premier ministre io nangataka tamin'ny mpanjaka. Allo izy aringana daholo ny Jiosy, fa ireo mitondra fahatrantoka eto amin'ny firenena, ireo mitondra an'izao, ireo mitondra problème noho ny amin'ny Mordecai tsy nentiny akohaka tamin'ny premier ministre io, dia namaly faty io premier ministre io, andao ireo aringana. Tsy fantatry io premier ministre io anefany fa Estera nge dia Jiosy, ary Estera nge vadin'ny mpanjaka. Halleloja. Tsy tao anaty programme zany. Lasa nitaraina amin'izay Mordecai Jiosy, nitaraina tany amin'ny Estera, ampitahoany amin'ny Estera ny afatra. Lazao any amin'ny mpanjaka hono hoe misy mitady amono ange ny Jiosy, teneny ny mpanjaka fa misy mitady amono ange ny Jiosy, misy mitady andringana ane tsika Estera, fa lazao vadinao a. Tamin'io anefa ny zavatra nampalahelo koa, ny mpanjaka koa nanambady maro, nanana vady maro be mpanjaka Serosy io. Ary re vehivavy reo i Estera moa no tena vady be, fa misy fotoana ireo vehivavy reo zany dia fandimby miaraka amin'ny any, dia misy fotoana efa ray volana tsy niona tamin'ny mpanjaka Estera. Dia zao anefany ny mpanjaka tsy mahazo mionona amin'ny fahatany zany ianao hoe tonga eo amin'ny toerana eo amin'ny biraony ianao dia tonga ho azy eo, tsy maintsy tondrona amin'inona tena volamena. Misy audience zany, manao rendez-vous zany, vo afaka miona amin'ny mpanjaka manao rendez-vous. Inona no nataony Estera? Rehefa nitenen'ny Mordecai Estera manao hoe andahana reso amin'ny mpanjaka, teneno izy, aza vonoina hono ny Jiosy hoe, dia zao ny teniny Estera, fatarareo ny lalàna ozy izy, fa tsy afaka miona amin'ny mpanjaka fotsiny zao tsika, fa raha tonga eo amin'ny kianjary ianao eo amin'ny biraony eo ka tsy tondrony amin'ny terina volamena, dia samborony miaramila ianao dia tapahana ny lohanao. Ka zao ny teniny Estera, andao hivavaka isika, andao hifahadianina, ataovy alleloia. Ary ny vavaka nataony Estera dia jerenareo tsara, lay tsy fifadikanina, tsy fifadikanina amin'le problème, tsy fifadikanina amin'le olana, tsy fifadikanina amin'le ady, tsy fifadikanina amin'le zavatra manahirana, fa fifadikanina mba ho izy izy, mba hivavaka ho anareo, fa eona amin'ny mpanjaka zany hoentinareo amambavaka, mifadikanina noho ny amiko mba ho ataovy alleloia zany. Afaka mifadikanina ianao, fa tsy problème lavy foana, tsy io ranomaso lavy foana, ampio amin'ity indray a Jesosy a, tsy manam-bola indray ahy e. Fa be da be mitiny, tsy manana haniko hoanina, tsy manam-bola tsisy asa, dia inona ny nataony? Andeha hifadikanina, andeha hifadikanina, andeha hifadikanina. Zao no anisan'ny nampianarin'Andriamanitra, ampianaro mpino fa diso zany, diso zany. Mila miala amin'izany toerana mampanompo zany ianao, dia miditra amin'ny toerana mahazanaka ianao raha latsy anabavy. Rehefa tonga amin'ny toerana mahazanaka ianao, tsy mila mitaraina, tsy mila mifadikanina noho ny problème. Afaka mifadikanina ihany ianao ihany, fa mandray hery, fa nolora tena, mifadikanina ianao dia manolo tena. Ahoana hoe tia Jesosy aho, raha isoa Jesosy aho, anaraka anao ahy e, tiako ianao Jesosy, andana mifadikanina herinandro, ray volana tsy maninona, fa fanolora tena, fa tsy noho io olana arabola io, tsy le olana mitrosy, fa ny andevo, ny mpanompo no mifadikanina sy mitaraina ho amin'izany. Fa ny zanak'Andriamanitra kosa, inona no ataony? Zavatra anankiray ny ataony ny zanak'Andriamanitra, mideran'Andriamanitra. Ataovy alleloia. Sady nahatonga ny salamo fa 250 salamo fa 50 ny vakitsika rehetrarehetra teo. Miderazy Jehovah any an-danitra, miderazy any ambony, miderazy ny anjeliny rehetra, miderazy ny miaramilany rehetra, midera ny masoandro mambolana, midera ny zavatra sain'Andriamanitra ataotsika, dia tsy mitaraina, dia tsy maninona vezavady, fa ny miderazy. Halleluja. Misy zavatra tsapako,
na amin'ny ratsika tapengonana antanio ny onilanao mbola ho tsara visy hoe tsisy maharatsy an'le hira fa azo atao indray mandeha isam-bolana. Alleloia. Fa ny hira tena tokony ho ataontsika tapengonana dia hira manandratra sy niteran'Andriamanitra ralatsadoa. Ny zavatra tena tokony ataontsika ato amin'ity fiangonana ity entiny atao kianjan'ny fidérale. Ataovy alleloia mafy zany. Idina hoe ty toerana ity ka ny andrasan'Andriamanitra amintsika eto dia tsy hitaraina, tsy hitomany, tsy androtsaka ranomasina ny problème fa ny andrasan'Andriamanitra anao dia ninona hidera sy anandratra azy, hidera sy mety voninahitra azy. Andriamanitra dia mitoetra eo ambonin'ny fidérale. Andriamanitra mitoetra eo ambonin'ny fidérale. Miandry ny zanak'Andriamanitra hidera azy izy. Ataovy alleloia mafy raha resy lahatra. Tsy hitomany. Teneniny eo anilanao tsy hitomany hoe fa hidera. Idina ny nataony Estera raha vao eo amin'ny mpanjaka tsy nandohalika izy satria fatany tsara ny toerany fa izy tsy mpanompo. Alleloia. Izy vadiny mpanjaka tsy nitaraina tamin'ny mpanjaka koa izy. Idina nataony Estera nanao ny akanjo fiandrianana. Naninona hoe azavady? Nanao ny akanjo fiandrianana, nanao manimanitra tsara, namboariny tsara ny volony, nanao nadio tsara izy, hiakatra eo akanjo. Ataovy alleloia mafy. Za miteny aminao fa raha ny gorerarery Estera teo naninona ny lohany, tapaka ny lohany. Fa fatany tsara fa eo anoloan'ny mpanjaka tsy fitarainana, tsy ranomaso, tsy mandohalika fa manao akanjo ny fiandrianana, manome voninahitra ny mpanjaka, manome aja ny mpanjaka. Ataovy alleloia raha lasetina vavy. Tiampahery anao androany ny endrasan'Andriamanitra anao eto, ianao anandratra ny anarany, ianao hidera ny anarany, ianao anome voninahitra azy. Ataovy alleloia. Anisany nampametra-panotaninana mihitsy mankotery avana Jesosy maninona ary Jesosy no misy mpino tsy afaka olana mihitsy. Maninona no misy mpanompon'Andriamanitra tsy afaka problema mihitsy. Maninona no misy mpanompon'Andriamanitra tsy afaka ady mihitsy mandava-taona. Sitrana tamin'ny aretina lamma ny tokantrano fa ty resaka araboly ty tsy afaka mihitsy dia mitaraina lava. Jesosy tonga ndray ty nitapaky ny volana efa lasady ny volanay dia mitaraina. Dia zao ny namangin'Andriamanitra satria ireo olo ireo dia nisafidy tsy ho zanaka fa nisafidy ho mpanompo, ary ny mpanompo dia mitaraina lava raha vao tonga ho kianjo. Vao mahita ny patrony izy, mahita ny tompony izy dia ny angataka ihany. Ary zay ny safidin'ireo olona sasatsatsan'ireo, fa tsy ny fisafidy toerana mahazanaka izy fa ny zanaka tsy mangataka zany. Alleloia. Ozy izy ny zanaka faravavy mantsy tany anaty tomobile omaly. Zay moa avy nanao fitoriana tany anosy Belleville. Alleloia. Nanao fitoriana tany zay dia nanao namangy ny fiangonana tany Ambanja, tany Antsohy, tany Mapikony, tany Port Berger, tany inona koa izy ty Ambondromamy, zay fiangonana azo ny antsidihana rehetra, tany Ajamanjary. Dia eny ambony tomobile eny dia ozy izy ny zanaka faravavy. Za moa ny tiany papandrindra, za moa tena tiany papandrindra. Alleloia. Tsy mangataka 25 000 amiko izy, tsy nangataka amiko 1 million izy. Zavatra fatany fotsiny dia zao zanaka dada. Ataovy alleloia. Alleloia. Ary za raha manome zavatra ho an'ny zanako tsy mampifilafily za satria zanako. Misy rahalahy anankiray zay adiny aminay anitosy any. Zany rahalahy zany tena mitady fity mafy mihitsy fa tsy mety mahita fity mihitsy. Mitady inona hoe tena mitady ny fomba rehetrarehetra mihitsy izy hitiavan'ny olona azy fa tsisy olona tia azy. Tsy mety mahita fity satria le toerany mihitsy tena isaky mahita aminao izy dia ny angataka ihany.
vao miona aminao dia niangataka, vao miona aminao dia niangataka, vao miona aminao dia mangataka ihany. Tsy mety mahita fitia man'olona. Za ndray momba manome an'le rahalahy ihany ahy. Ataovy aleloia mafy. Fa ny olona tsy tia azy mihitsy. Satria izay le toerany. Fa ny zanaka dia miteran'Andriamanitra. Za ry havatra misy fotoana tena mandinika. Fa na ny hirantsika eto ary misy fotoana hovaina. Ny hirantsika tena ohatran'le hira mitalolo reny. Misy ady tsaina ve eo amin'ny fiainana sy eta. Dia faly eritsika ny hiran'ireny. Na oreraka fô zay tsy tia. Tena hoe tena n'le hiran'ny olona le hoe hitanareo le hoe mpanenjika tozoro afara. Tsy rehefa ny hirantsika fa misafotofoto mafy loatra Jesosy zany onjam-piainy. Ohatrany hira mitarainy rena mafiady eny a Jesosy mafiady. Mafiady hatramin'ny roviana dia manam-paharoviana. Hatramin'ny roviana dia manam-paharoviana. Andao vaina ny fiderana. Mba ho fiderana manome voninahitra an'Andriamanitra. Mananatra an'Andriamanitra eo amin'ny plasiny. Mideran'Andriamanitra eo amin'ny plasiny. Alleluia! Za tsy miteny hoe ratsy zany hiry zany. Tsy ratsy zany. Fa hatramin'ny roviantsika no hirany zany. Na dia ho rambaratra tsy zakana. Asiana le ho kely. Nahoana no hiran'izany fony. Misy hira tena nametra-panontaniana marina ho Jesosy. Fa maninona marina ny hira nay foana zany. Ovonjeo ny malagasy, ovonjeo iza. Dia misy fotoana mamaly vavaka ihany ny tompo. Fa ozy ny tompony anareo ny fitaraina ny volava. Jerevidôly ny hira lasena vava indraindray ny hirantsika ohatr'izany. Be da be mihitsy ny hirantsika. Hira ohatra mitaraindraina, ohatra ny tena hoe mafiady, mandalo ady, mijaly ao tompo, fa aizenao ampehoavana dia zao aza anaraka anao foana. Dia le izy toerana tsara, fa saingy toeraninona hoe zany. Toeraninona hoe zany. Fa ozy nefa ny teny Jesosy hoe tsy ataoko hoe mpanompontsony anareo fa inona hoe ataovy aleloia mafy dia mafy. Mila miala amin'izany toerana izany ianao. Dia miditra amin'ny toerana mahafinaritra ianao. Amen. Ataovy amen. Andao soloana hira fiderana reny. Hira fanandratan'Andriamanitra eto. Alleluia. Ainareo ve tiry ty? Ny fanatriana tompo no matanteraka. Ndao ataontsika izany zany. Raha mety andao hitsangana isika ny fitariana. Ndao anandratra Masanaka Tere Isau Milana Isau Milana Isau adni wisa Isau adni wisa Ira waktu masnau Tunggava yetet nawe Tunggava yetet Lasau Fatei teranawa Fatei terana Oh avi Irau perau isi Topo Oh avi kama Nace Yana 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 Yana
asandrato ambonimbony teo anao mifanatrianao tompo mifanatriana tompo anomboka idera isika ny fitarianao fanayo fanayo no mazanaka lazao e zao milana e izao milana izao anio izao anio lazao mafy tongava eto ianao tongava eto fa te idera na oh avi tompo oh avi kama nachena yana oh avi fanayo oh avi kama menu aterna mafimafy oh avi mafimafy lazao e oh avi oh avi kama manacheana yana oh avi fanayo fanaima sinetua yewanatienila raitsitu teo eo amin'ny fanatiana jesosy ianao anokatra ianao anokatra lalako famindrapo lazao e lehibe asandrato te ahitanao sy ny voninahitra ary ko ny falebiazana te omeko anao teideranao avifanay masino eto ao avifanay masino eto ewanatreanila raitsitu Jesus ianao anokatra lazao e famindrapo lehibe te raha izy te ahitanao sy ny voninay te ariko te omeko anao te hideranao averina mafy any te ahitanao ao e
Sexo ni andevy ny mpiasa ny mpanompo rehefa mahita ny lehibeany dia tsy ny lehibeany mahaliana azy fa ny volany aposiny lehibeany, tsy ny lehibeany mahaliana azy fa ny fanampiana ataon'ny lehibeany azy, tsy ny lehibeany no mahaliana azy fa fanampiana vola zay ny mahaliana azy. Ny zanaka kosa rehefa mahita an'io lehibe io, mahita ny rainy, dia tsy ny volan'ny rainy ny mahaliana azy, tsy ny arenan'ny rainy fa ny fanatrehan'ny rainy. Raha lasa lavidavitra kely ny rainy, ray volana, roa volana, telo volana, dia malahelo ny zanany. Tongava dada fa milanao zay, dada enao ny ilainay, tsy vola ny ilainay, tsy ny arenan'ny dada fa ny fanatrehan'ny dada atao trano. Halleluja. Ny tena zanaka dia tsy vola ny ilainy, tsy vahaolana ny ilainy amin'ny rainy, tsy ny arenan'ny rainy fa le rainy mihitsy ny tena ilainy, le rainy mihitsy, le fanatrehany le rainy mihitsy. Izy eo akaiky ny rainy no ilainy fa tsy ny fanampiany rainy akory, fa izy eo akaiky ny ray. Inona ny mahaliana anao eto? Fanampiana avy amin'Andriamanitra sa le Andriamanitra mihitsy? Le vahaolana avy amin'Andriamanitra sa le vola avy amin'Andriamanitra, sa le tena fanatrehan'Andriamanitra ny ilainao? Mitady olona Andriamanitra eto hiala amin'ny toerana mahampanompo dia hiditra ny toerana mahazanaka. Ny zanaka raha iaho aza zay ajako, ny zavatra iandrasan'ny ray amintsika dia tsika mahay manaja azy. Raha iaho aiza zay ajako, ny zanaka manaja ny ray. Raha iaho aiza zay ajako, tsy anao hitaraina no ilain'Andriamanitra raha tonga eto, fa ny zavatra ilainao efa ao am-posiny dadanao daholo, efa ao an-tranony rainao daholo ny zavatra ilainao rehetra, efa ao an-trano, ao anaty frizidera, ao anaty armoara, ao anaty garde-manger, ao anaty kofra ny dada. Ary raha zanaka ianao dia omeny ny rainao anao ny lakilehan'ny kofra, afaka manokatra ny kofra ianao, ka tsy hitaraina ny alehanao eto, tsy hitomany, tsy angataka fanampiana, fa ny ho tonga zanaka, ny ho tonga zanaka, ny ho tonga zanaka eo amin'ny fanatrehany raha. Dia ahitanaoa sy ny voninahitra, ary koa ny falebiazana, dia omeko anao isaretrana, dia hideranao dia ahitanao sy ny voninahitra, ary koa ny falebiazana, omeko anao isaretrana, dia hideranao, tiako amerina an'izao vavaka sa hoentinao raha eo tsy ny arenanao no ilaiko,
tsy ny fanapina avy aminao no ilaiko ianao mihitsy no ilaiko ianao mihitsy no ilaiko eo amin'ny fiainako te ho tonga zanaka aho aho te hiala amin'ny toerana mahampanompo aho te hiala amin'ny toerana mangatadava mitomany lava mitaraina lava te hiala amin'izany plasy zany aho te hiditra ao an-trano aho te hiditra ao an-trano aho te handray ny lakile aho te ho tonga zanaka aho aho te hanajanao aho tsy te hangataka nininona aminao tsony aho ianao rery no ilaiko ianao rery no ilaiko ianao rery no ilaiko ianao rery no ilaiko ianao ihany no ilaiko ny fanatianao no ilaiko mila ny fanatianao aho te ho tonga zanaka aho te hideraka ianaranao aho Jesosya tsy te hitaraina tsony fa te hidera tsy te hitomany tsony tsy te hitomany tsony tsy te hitomany tsony fa te hidera te hanandratra te hame voninahitra anao te ho eo amin'ny fanatianao toy izany vavaka izany lazao te ho eo amin'ny fanatianao Vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fidorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony olo nandeha tantety tsy mba asa